amina roatrano ny fahasoavan'ny Tompo ry havana. Amena. Vavaka isika. Isan'andro isan'andro Tompo dia manome anay zava-tsoa ianao. Ary lehibe amin'izany ny teninao satria vao miditra amin'ny masonay dia omenao ilay mofonay na hoentinay mamakivaky ny androm-piainana iray manontolo. Misaotra indrindra ny amin'izany Tompo ary mitenena ary ianao fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesoa. Amena. Raha sitrapon'ny Tompo dia herinandro katroka anio ry havana dia mifarana ny fandiniantsika an'ity lohahevitra hoe mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny Tompo ity. Ary noho izany indrindra no nahatonga anay hizara an'ity mofinainy anio. Izany dia ny potoron-teny 12 andininy 14 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Amena. Omaly izay dia nametra-panontaniana amin'izao faraparan'izao hoe efa fantatrao ve ny tenanao? Araka ny Timoty voalohany 2:13 dia mety samy manana ny valiny isika, eny na tsia, na misalasala sy ny sisa rehetra. Fa izao na manao ahoana na manao ahoana ry havana, ny fahitanao ny tenanao amin'ny lafiny ara-panahy dia izao tsaroa fa ho avy Jesoa Kristy hitsara ny velona sy ny maty, ary hiariary avokoa ny nataontsika tsirairay avy. Eto dia Andriamanitra no hitsara amin'ny fotoanany. Tena tsindriana mihitsy hoe amin'ny fotoanany. Ary mety amin'izao fahavelomantsika izao dia efa hita sy ataon'Andriamanitra izany fitsarana izany. Ka hiariary avokoa ny zavatra miafina rehetra any anatin'ny fo sy any anatin'ny saina mampanahy ny olombelona tsirairay avy ihany. Arina tsy misy miafina na ny fikasana na ny sitrapo na ny efa tanteraka na ny vao nieritreretina. Izany dia hiariary eo anatrehan'Andriamanitra avokoa, ary indrindra izay nataontsika na tsara na ratsy. Raha tsara moa izany dia isaorana ny Tompo e! Tsara satria mifanaraka amin'ny sitrapony. Fa raha toa kosa ka ratsy dia eo mihitsy ilay mila hoe tena hifonana, hibebahana ary hiezahana amin'ny fiainana andavanandro mandra-piavin'i Jesoa mba tsy ho atao intsony. Ilay soratra masina eto dia mampandiny tena antsika ry havana fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana. Izany avokoa izany. Ary io ilay tena zava-miafina mihitsy ary indrindra indrindra izany. Io anie dia tsika sy Andriamanitra mifanatrika e! Tsika sy Jesoa mifanatrika e! Ary mbola fitiavany antsika no antony hitenenany antsika dia izao ry havana. Koa dia maniry ary izay indray amin'ity anio ity ry havana, mba hiasa ny fanahy masina, hiasa Jesoa Kristy ilay Tompo sy Mpamonjy afaka manova ny fiainantsika ry havana, ka hahatonga antsika ary mba rehefa ahariarin'Andriamanitra dia mba ny zavatra tsara no betsaka ry havana. Dia ny zavatra ratsy kosa dia hifonana hoy izahay teo. Resahana hitsy sy amboarina amin'izao fiainana izao. Mandritra n'ity herinandro ity dia hitaonantsika mandrakariva ao anatin'izany fandinihan-teny izany foana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao mofinaina izao, dia ho azy ireny ny voninahitra hanapaka ao am-ponao ny fiadanan'i Jesoa Kristy ry havana. Andeha tsika hivavaka ary. Tompo misaotra resy lahatra izay fa tena tia anay ianao, ary izany no mbola hitenenanao anay. Eny, ny lehibe aminay izao amin'ity anio ity dia tsisy afenonao tokoa ny zavatra ataonao dia ny fitsarana Tompo, ary ampiarairinao ny miafina rehetra aty am-po sy aty an-tsaina ary amin'izay nataonay rehetra tsisy pahita afa-tsy ianao irery. Koa ampianaro izay atahotra anao, fa izany no tena zava-dehibe. Rehefa aty anatinay fahatahorana anao Andriamanitra dia mitandrina izay amin'izao fiainana izao. Dia amin'ny anaranao Jesoa no naovanay izany vavaka izany. Amena. Ho aminareo izahay efa nambaranay teo ny fiadanan'i Jesoa ry havana, tsy maninona mamerina an'izany ankehitriny. Amena.